Na dia misy te hanampim-bava na dia misy aza tsy te hampiteny ity solombavam-bahoaka ty alohana artista izay manana ny lazany ity dia tsy voatampim-bava izy ary miresaka foana izay rehetra fantany, miresaka ihany koa izay rehetra ao anatin'ny fony. Nilaza moa mpanakanto Rosy hoe mpanao gazety tsy tafiditra tamin'ny Mahazo Arivo ndana any amin'ny mpitokona rehefa tsy ilainy dia aza mamoaka vaovao marina ofisialy intsony rehefa roahiny. Ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa dia mahatsapa marary ary nanamafy ny fitakiany izy ireo ny androany. Marary ny mpiasan'ny fahasalamana ary manamafy ny fitakiana jereo ny tontolon'ny asa, ny tsy fampiany mpiara-miasa, ny karama sy ny tambi-karama noho ny ireo risika marobe iainan'izy ireo isan'andro. Io moa anisan'ny fitakiana izay nataony ireto mpiasan'ny fahasalamana ireto ny androany raha nanamafy ny fitakiana izay nataony izy ireo nandritra ny fitokonana izay nitanterahana ny androany. Tsy vahaolana ny fanendrena Praiministra hoe ireo mpitandrina FJKM sasany nanao fanambarana amin'ny maha olom-pirenena azy ireo fa tsy amin'ny anaran'ny FJKM ireo mpitandrina sasany eo anivon'ny fiangonana FJKM mangataka fanadihadiana amin'ny fampiasan-kery mitranga amin'izao fotoana izao izy ireo ary manameloka ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana. Miombo mpeo amin'ny fitakiana ataony ireo ankolafon-kery sy ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao ihany koa izy ireo ary tsy vahaolana ny fanendrena Praiministra sy ny fananganana governemanta vaovao hoy izy ireo hatrany. Mila avoaka ireo tanora voasambotra noho ny fanehoan-kevitra, mila apetraka ho ray aman-dreny mpamaholana ny FFKM. Io moa anisan'ny fanambarana izay nataony ireo mpitandrina FJKM sasany ny androany. Fa ny solombavam-bahoaka ny Toamasina Andriamatoa Rolaratsiraka kosa dia nilazany hoe Andry Rajoelina miala ny vahaolana fa tsy ny Praiministra. Mitsipaka ny fanendrena Praiministra vaovao ny MTS hoy Rolaratsiraka tao amin'ny pejiny. Tsy io ny vahaolana fa i Andry Rajoelina miala ny tena vahaolana ary mangataka ny antoko politika rehetra eto a Madagasikara mba hanao fanambarana tahaka izao ihany koa hoy izy hatrany raha nilazany heviny tao anatin'ny pejiny ny mikasika ny fanendrena Praiministra vaovao izay voatendra ny Omaly. Fa ny ray aman-dreny ireo ankizy voasambotra kosa dia mitaky ny famoahana ny zanany. Maro ny mpianatra, tanora, mpamily sy ny maro hafa voasambotra ka voatazony zandary nanomboka ny 5 septambra hatramin'ny zoma lasa teo. Mangataka ny hamoahana azy ireo ny ray aman-drenin'izy ireo izay mijaly noho ny fivezivezena sy ny fahasahiranana. Nilaza ihany koa izy ireo ny hoe tsy fantatra mazava hatreto ny antony hitazonana olona voatonona etsy ambony ireo nandritra ny iza fotoana maro izay. Raha ny fanazavana ireo ray aman-dreny dia nisy tamin'izy ireo avy nianatra, nisy ihany koa avy niasa ary nisy ny nanohy ny fiainany andavanandro saingy ny raofiny zandary rehefa nitsoaka ny bomba mandatsa-dranomasina nefa ny ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika izay nitanterahana tao Antananarivo renivohitra. Fa ny Hopy Toliara kosa dia mitaky ny famoahana ireo gadra politika ary mitohy ny tolona raha tsy miala i Andry Rajoelina. Ampilaminana tanteraka ny hetsika nataony Hopy na ny hetsiky ny olom-pirenena mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina ny maraina teo. No mariny izy ireo tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna ny Toliara ny hetsika ary nisy ihany koa ny fifandimbiasa am-pitenenana teo anatrehan'ny kianjan'ny demokrasia. Isan'ny takiany izy ireo nandritra ny ity hetsika ity ny fandravana ny rafitra misy ankehitriny sy ny fanovana ireo tompon'andraikitra rehetra manerana ny nosy. No hamafisiny izy ireo ihany koa ny fametrahana ny fizakantena ny fakitra tsirairay. Takiany izy ireo ny famoahana ireo gadra politika rehetra tsy ankanavaka tokony ho valiana sy tanterahana ireo hataka ataony syndika rehetra. Tsy mila ny rafitra seny karakara fifidianana intsony ny Hopy. Anjaran'ny Toliara no manapaka sy tompoteny farany amin'izay harena misy ao antoerana ka notsongiany izy ireo manokana amin'izany ny mikasika ny bazy Toliara. Nanambara ny hetsika ny olom-pirenena izay mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina fa hanoho ny tolona hatrany izy ireo raha mbola tsy miala i Andry Rajoelina. Noho ny farany moa dia ny taona ny herivelona rehetra ihany koa izy ireo mba hanatevin-daharana ny tolona. Zay moa ny teny Toliara fa ilazany zava-misy tao Antananarivo renivohitra moa isika ny mikasika ny mpitsabo sy ny mpitsabo voana vita fianarana. Nanao diabe ny lanja sora-baventy niainga teo amin'ny Hasizera ary nahazo any Anosy hoeny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka saingy nosakanana teo Anosy ireto mpianatra mpitsabo sy mpitsabo voana vita fianarana ireto.
Anisan'ny teboka izay nambarany ireto mpianatra mpitsabo reto nandritra ny fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo androany modiany hoe marary ny sehatra fitsaboana malagasy ary fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana no takina fa tsy mila ny fampanantenana pokaty. Mpianatra mpitsabo iray no fantatra fanaratra tamin'ny lohany tamin'ny fanakanany ireo hery aratafika ny diany izy ireo no nahatonga izany faharatrana izany. Nanao antsoavo ihany koa ireto mpianatra ho mpitsabo reto ny hoe miantso ny service zero izany hoe tsy fiasany ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra eny amin'ny ireo hôpitalim-panjakana rehetra satria izao ny zava-misy ankehitriny izao dia tsy rariny intsony ary tsy mila fampanantenana pokaty intsony izy ireo. Ny andro antolakandro ihany koa dia nanao antsoavo ipanakantorosy ny hoe miantso ny Andriambe, ny mpitan-kazomanga, ny mpitarika tanora mpandala ny fomban-drazana, ny association ara-drazana eto Imerina, ny koatsy rehetra ifampiantso maika noho ny fisamborana ny mpitarika fikambanana mpiaradia amintsika njaka simika Timorikay maika dia maika moa ity antso izay ataoko ity ho ipanakantorosy. Efa misy avoka izy ireo fa mavesatra loatra ny endrikendrika hiampangana azy ireo, atteinte à la sûreté de l'État no antony hiampangana azy ireo ho irosy. Raha tsy ahivina moa izy roa reto dia nisambory ny mpitandro ny filaminana fa nahitratrarana ny cocktail molotov hony fa arantsika eo ny tohiny ity raha ity. Fa Gen Z Madagasikara na hoe Génération Z de Madagasikara dia nilazany hoe maloto sy tsy mandeha ohatra ny rano ny fitondrana misy ankehitriny. Namoaka salanisa maro ny pejy ny Génération Z izay milaza fa efa miliara be dia be no lanin'ny fanjakana amin'ny resaka famatiana rano nefa mbola tsy mandeha sy maloto ihany. Nampitahany ireo tanora amin'ny tsy fandehanany rano sy ny lotony moa ny fitondrana ankehitriny. Rehefa avy nizara sy nilazany mikasika iny fampitahana izay nataon'ny Génération Z ho an'ny fitondrana ankehitriny iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika fampianarana. Lycée moderne Ampifloha miato ny fampianarana manomboka ny rahampitso alarobia 20 oktobra araka ny fanapahan-kevitry ny mpampianatra sy ny mpitandra raha eo anivony ity sekoly ity. Tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony izarana ity amintsika rehetra. Efa betsabetsaka sy maromaro ihany moa ny zavatra izay efa nozaraintsika sy nolinazatsika tato anatin'ity video ity koa dia ho faramparanantsika tanteraka ity video anankiray ity. Raha fintinina ireo rehetra izay voalaza dia mbola mitohatrany ny tolona izay ataon'ny mpitolona, mitohatrany ny tolona izay ataon'ny Gen Z Madagasikara ary tsy mijanona ny tolona izy ireo raha tsy miala ny filoha Andry Rajoelina. Mitovy daholo ny teboka izay iraisana reto mpitolona ireto amin'ny faritra rehetra. Etsy ankilany moa dia miezaka mandamina ny filoham-pirenena ary miezaka mitady fampiresahana amin'ny ireto mpitolona ireto ary milaza raha teo ny filoham-pirenena isanandro ny hoe tena tsapako ireo marary ny tanora, tsapako ihany koa ny irifiry ny fijaliany izy ireo. Fa ireto mpitolona kosa dia mbola mizingizina hatramin'ny farany mitohy ny tolona satria efa tara loatra ny fanapahan-kevitra ary tsy mijanona ity raha tsy miala ianao ry filoham-pirenena. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.